Nanomboka androany ny feonambe ny mpikirakira ny serasera sy ny aino amanjery. Tafiditra ao anatin'ity feonambe ity ny fandrafetana ny lalàna mifeny asa fanaovana gazety ka ny tamin'ity andro voalohany ity dia ny fanaovana tombanezaka amin'ny zava-misy momba ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara no nisongadina. Ny mpisehatra rehetra amin'ny serasera sy ny fanaovana gazety no miara-mikondò ao anatin'ny feonambe ny mpikirakira ny serasera sy ny aino amanjery nanomboka androany. Fivirimbe izay tafiditra amin'ny fandrafetana ny lalàna mifeny asa fanaovana gazety. Nanasongadina ny andro voalohany fanaovana tombanezaka amin'ny zava-misy momba ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Fotoana ihany koa namoahana voka-pikarohana nataon'ny mpikaroka malagasy momba ny tontolon'ny asa fanaovana gazety. Fikarohana izay notanterahana amin'ny volana Aprily hatramin'ny volana Septambra 2024 tamin'ny tanàna 5 teto Madagasikara. Raha ny vala fanadihadiana dia tsy mifandanja amin'ny famparitahan'ny aino amanjery eto amintsika. Mivangongo eto Antananarivo ny orinasa tserasera. Tsy mitovy ny zava-misy an-tanan-dehibe sy ambanivohitra amin'ny fanarahana ny aino amanjery. Araka ny fanadihadiana, manaraka kokoa ny televiziona ny an-tanan-dehibe raha toka ny onjam-peo ny tena ampiasaina ny ambanivohitra. No marian'ny profesora Rabovolola Lucie fa betsaka ny olana hita amin'ny asa fanaovana gazety. Olana izay hita hoy izy eo amin'ny fifandraisana ny samy olona amin'ny lafiny lalàna ary ny olana ara-teknika. Ny lafiny teknika dia voalazako teo tsy mifanaraka amin'ny firosoan'ny teknika sy ny teknôlôjia miparitaka eto Madagasikara ny fitaovana ampiasaina ao anatin'ny orinasa fanaovana gazety. Ary ilay voalaza teo hoe tena manana andraikitra ao anatin'ny tompony gazety, na ilay fanjakana ny tompony na ny tsy miankina ny tompony, satria ohatran'ilay hatao ao anatin'ilay sehatra no maika fa ny ahafahana manao an'izay amin'ny lafiny teknika tsy alefa miroso aingana dia aingana. Mialatsiny azy fa manoloana anareo dia veriko fa efa misy any amin'ny toerana hafa tsy mba mahita zavatra manakona ny olona ohatry titsony ny mpanao gazety efa manana fitaovana anefa tsika manana an'ireo mpanohana ao anatin'ny mpisehatra lehibe zany amin'ny tontolon'ny hay teknôlôjia zany tokony fanohana amin'ny asa fanaovana gazety. Ministeran'ny serasera izay naneho fahavononana ny ametraka tontolo ahafahana manatsara fampiasam-bola sy ny tontolon'ny asa fanaovana gazety. Tokony hanana hahalala vaovao ny vahoaka malagasy. Karaha tsisy ny mpamorona gazety na mpamorona aino amanjery dia tsy hanana vaovao zany ny vahoaka malagasy. Izay zany zavatra raha fijerinay azy ao ministera hoe ireo olona mampiasa ny volana ao anatin'ny sehatratsika ireo dia tsy maintsy ampina. Foronina ho azy, apetraka ho azy ny tontolo hiasana mampirisika azy hampiasa an'izay volana izay no omena koa izy karazana fitonina amin'ny asa foroniny sy ny asa ataony ao anatin'ny zany sehatra misy atsika zany. Ino ataony tsy haiko na hadika azy vahiny mieritreritry hoe environnement incitatif, ampirisihana ny olona zany ampiasa ny volana anatin'ny sehatra io. Environnement sécurisé, hoe milamina ny sainy dafa miasa ao izy fa tsy horebirebenao lava isanandro nefa ny vola be no entiny miasa ao. Ary zava-dehibe dia izy raha teo koa mamorona asa ho an'ny firenena izay ilahintsika amin'izao fotoana iainantsika zao. Itoram-pitso ho feonambe ny mpikirakira ny serasera sy ny aino amanjery. Ifantoka tanteraka amin'ny lalàna mifeny asa fanaovana gazety ny fivoriana rahampitso.